Fa manoloana ny fanambarana izay nataon'ny filohan'ny tetezam-bita ny talata lasa teo dia manana ny ambarany ihany koa ny parlemanta avy any Fianarantsoa fanapahan-kevitra feno fanetretena araka ny nambara n'Andriamatora Besaika Guillaume na Omgy. Iny ny fanambarana nataon'ny filohan'ny tetezam-bita iny. Fanetretena ary fanovana toe-tsaina tsy mifikitra amin'ny fitondrana no nasehon'ny filohan'ny tetezam-bita Andry Rajoelina tao anatin'ny kabary izay nataony farany teo araka ny hevitry ny parlementaire Setera Besaika Guillaume na Omgy. Filaminana le firenena malagasy, ny filaminana zava-dehibe natotosana an'izany fifidianana zany ka ho anay parlementaire zany dia tafiditra ao anatin'le hoe fanetrena ny tena sy fandavana ny tombontsoa manokany tena ary fampisehoana ny lara-pahamena ny tanin-drazana alohan'ny tombontsoan'ny tena sy ny tapa-kevitra ao anatin'ny fisainan'ny tena. Zany ny fandraisana an'ireny kabary ary ohatra velona zany mahafinaritra zany ho an'ny toe-tsaina ara-politika eto Madagasikara. Ilaina ny olona manao sakrifisy ho an'ny intérêt du peuple. Izay ny tsy ampy teto fa dia fitiavam-pahefana, fitiavam-bola, fitiavam-boninahitra dia hoe za tsy ala. Ohatra velona zany efa fanovana toe-tsaina ao amin'ny 4e république zany. Manohana ny sosikevitra naroson'ny filohan'ny tetezam-bita ny tokony hanatanterahana meloa ny fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny parlementaire Besaika Guillaume. Efa parlementaire voafidim-bahoaka noho izao parlementaire ny tetezam-bita izao ny tenanay. Ary ny zavatra nisy teto anie raha te hanovatsika ny zavatra nisy teto dia tena tsy mety satria mangatabady ratsy tarehy dia ny anarany iray no ahindrahindra ary zay ny tena tsy napety mihitsy satria ny présidentielle no efa nomero dia na dia ny olona tsinitsenina tsy mamim-bahoaka misalotra ny t-shirt iny tsy mitondra ny anarany président dia lany any amin'ny vahoaka. Zay ny psychologie manahirana amin'ity vahoaka malagasy ty. Lany afaka manao tsindry-bokotra mampatahotra hoe raha vao tsy lany io dia zao tsy azo ninina ny fitondranana nareo. Noho izany raha te hanovatsika ialana mihitsy zay izahay dia mametraka hoe raha te lamina sy teo demokratika marina ny fifidianana aleo aroso législative. Zay ny hevitra izay ary manohana an'izany zahay satria tsy ny avy ivelany loatra nge no iainany zava-misy eto tsy ny SADC, tsy ny communauté internationale, tsy ny Union européenne, tsy ny États-Unis fa ny malagasy. Ka izay no mahazava-dehibe hoe tsika malagasy no mahita ny zava-misy eto dia tokony hoe hataontsika izay mahapety sy mampilamina ny firenentsika. Fiaraha-midinika eo amin'ny hery politika samihafa arahana fandresen-dahatry ny senita eo anatrehan'ny vondrona raisam-pirenena no heverin'ny Besaika Guillaume fa lalana ahafahana manova fa ny fifidianana solombavam-bahoaka no tontosaina melohan'ny fifidianana filoham-pirenena.